anatry ny avelo. Tantara mitohy nosoratany Ravaka An'onjam-peo. Ireto avy ireo nanomehana ny tantara. Sendra asany Lisikarakotoany manana ary Ravaka An'onjam-peo. Nandray feo, Raty randray be, nanantotosa, iady randria manary manana. Tena taraiky marina vao tafala teto Antananarivo. Aizako efa miroso sasany verana azo. So ihany aloha fa lalam-pirenena nandanana fa tsy lalan-dratsy. Azany hoe mety eo amin'ny dimy sasany eo aza vao gahatona any. Sakatsy nanaiky ny janona koa ne antsa fa hoe nanahaka aty. Hita mihitsy koa mbola zaza saina ka olona mitondra voaka rangako entina manao voyage. Mipetraka fotsiny ao an-trano azy izy milaza fa malemilemy sy fanonako. Maika fa mbola entina aty indray. Zany tsy maintsy mandeha fa natrika amin'ny mariazy ny zanaka dadafara aty. Ary dadafara koa ny tsy azoko e. Naninona zao raha tany tanà ihany nefa ilay mariazy. Sady ilay vinatilany no toa mba bandy avany tanà ihany. Eny e, tsy maninona koa aloha zany e. Amin'izay koa mba sady miala voly kely manala azy faraparany. Efa kely sisa dia ho voafatotra tanteraka amin'izany fanambadiany izany ka. Afaka ilay volanao koa mantsy dia ho atao mariazy nisy antsa. Raha marina dia mariazy forcé satria be voky izy. Tsy nanaiky ny ray aman-dreniny fa hoe manetry ny voninahiny hono zany ka na zany gadra sy mandanonitra na manaiky hanambady any antsa. Ny antsa izay vavy tokandry zareo nefa ny dia nataoko fanalana azy fotsiny miala kely iny fa tsy tena hoe fitiavany. Zao nefa ty tsy maintsy hiezaka ny ty azy tsy fidiny. Sady fodada koa afaka volana vitsivitsy. Eny e, dia kena aloha fa tsy misy fikazo ilana intsony ka. Tsy mety eo ihany ve ny toy iny. Ohatra ary manenoko ny telefoniko. Oay, io ny an'la fa sary-posaina ary manda. Kiala iantsa sady tia miantso ty. Aleo raisina afa-tsy. Rojo fa iny tsy mahavarianandreo mbaravarakely ho fony. Jereo anie reto koa mamborony reto sady efa mitady lalina hiditra ao an-trano fa mangatsika. Nefa indry ity toa lasa saina tsy mihevitra izay ampiditra azy akory. Oay, neny koa manaitra. Tsy zany rehefa variana mitazana ny fiara 4x4 ramidina makaty iny fotsiny aho e. Lasa nysaiko hoe mba iza koa ary ny olona avy any andrenivohitra tonga aty amin'izao andro efa amin'ny 5 mahery izao. Eshi, indray koa zany dia lasa saina amin'ny zavatra tsy izy dikany. Ndana izay zavatra tokony atao indray atao. Mety fianakaviandry zareo etsy andrefana natrika an'ilay mariazy ngamba iny. Tokoa moa ka efa misabotsy ilay mariazy ny sady e. Anambatsy. Nefa dia zokin-keritaona fotsiny ny indriny iny. Ray kilasy mantsy izay nanomboka vao taona voalohany ka hatramin'ny kilasy famaranana. Ka efa 20 taona anie zany izy e. Efa tokony hazaka tokantrano. Nefa na izany aza za maika loatra amin'izany fanambadiany izany rojo a. Tonga eo foana izany. Ary indray ary no leo avy eo. Dia varindresaka eto fotsiny tsika sindry. Andana izay zavatra tokony atao aloha atao fa andeha hanokona ny sakafontsika hariva. Vity mitondra kanana fa dia hanovy rano entina mody amin'izay aloha dia hamonjy vidiana avy eo. Nenany izay efa misy azy hoe aiza ihany ary. Za koa nefa variany resaka tamin'ny sandy teo e. Nanontany azy tsara mikasika ny fandaharam-potoana misabotsy. Tena nietriketrika io raharaha io raha mivinavinana koa. Mpanan-karena avy any arivo mantsy ny hampiakatra azy ho vady. Sandy raha teo moa faravaviny iray aman-dreniny sady mba anisan'ny olona manana ny maha izy azy eto tanàna kory zareo. Sambatra isika. Tsy mba misy mahory fa tena hoe izay ilainy rehetra dia misy tanteraka daholo. Somary nalahaliana teo ny resaka taminy satria vao vita hono ny mariazy ny zareo sabotsy dia lahady ihany izy dia hanainga hiakatra ho any arivo.
mamako tena akaiky ny foko loatra mantsy izany dia tsy ho hitako tsony izany raha tsy hoe manao fialan-tsasatra tia ndraika na mamanga indray aman-dreniny. Eny e, efa izay ny fiainana voasoratra ho azy. Mitondra ambavaka ny tokantrano no azoko atao. Ahoay, tena variana teto fotsiny amarina. Tsy ery nefa nany masoandro azy ity efa iletika e. Aleo afainganina ity fa matiny neny aty raha zao no mitoy. Allô? Bonjour Indray. Salama tsara nareo menaka? Zao ve rangaha fomba mahazo antsanao nefa efa ho 3 andro izay. Manina nefa raha tonga dia tsorona fotsiny efa nahita ny soloko andamina conseil-ko e. Zay indray antsa sy ny filambanana. Ka tsy misy réseau any aty ry antsy e. Za zao somary nakatoerana ambonimbony mihitsy dia izay vao nahazo anao io ko. Hitanao fa na ny fifandraisantsika ary ohatrany somary tapatapaka. Fa salama velo Indray e. Sy ianao ve moa tsy ahita laolana foana e. Raha ny hoe salama aloha tsy misy fa reraka sy fanina ary mandoa foana. Izay mihitsy aza ny antsoiko anao hoe efa any any ianao dia mba sy avijereny dada fara-panampy a. Tsy vitako tsony aniny raha atao trano ato e. Ay, alefa ho dinihana momba an'izany e. Fa mbola dinihana ahoana indray koa e. Tsy tonga dia asaina mitady fotsiny zareo dia izay. Ianao koa tsy azoko mihitsy ka. Eny le fa hijery zay a. Dia tapao amin'izay aloha fa anomana an'ilay maraizan-drano nge zay. Zay, bisous Indray. Nzay ny lary manda fa manomboka ary. Hita mihitsy hoe zanaka mpanankarena dia miaingitraingitra. Mbola tsy teraka akory dia efa milaza fa tsy mahavita ninninao an-trano ao. Mila mpanampy sady ony. Raha teraka eo izany tsy hanahirana. Mitady raharaha mihitsy lary manda ka nahita. Mba tena mahafinaritra mihitsy raha angano lanonana aty ambanivohitra ty ohatr'izao ka. Mahay mirahina mihitsy ny olona aty. Ohatran'ireny hoe fianakaviana ray ireny daholo ry zareo. Mahay mifanampy sy mifanamina amin'ny zavatra atao. Fa izany io ihany fa itsy tovovavy itsy no tohatra ny mahavariana. Tsara izay tovovavy ry izany. Sady ohatran'ny sarika be izany izy raha ny fahitako azy a. Indrindra moa hoe sindra mifanojo ny masonay dia ohatran'ny tsika izany izy. Izy koa moa zarazara hoditra sy lava volo be. Ny fijeriny indray amin'izay ohatr'ireny masomborony alala ireny. Miaraka amin'ity roby lava be hatreny akitrokiriny. Tena tsara e. Sady manendrika azy ery ilay loko ohatran'ny sarisary voninkazo izany. Ohatran'ny tsy afa-ty ambanivohitra izany ny fijeriko azy a. Aiza ho aiza amin'izao ny endrika antsa. Ny anazy moa no lamodiny be dia be fa raha ny bika manendrika aloha dia aotra e. Fa iza ry ty lehilahy tsy mitsahatra mandinika aty e. Izany raha mba mipia mihitsy ny masony. Ary afainy indray vohitra raha izao fahitako ny fitafy anaovan'izao a. Ina raha ny tsarotra hoe ty amiko andinihany afoana ohatran'izao. Aleo ialeto mihitsy fa ohatran'ny mahakampoka. Aleo andeha ho eny misandy aloha fa aleo kosa tsy mba fotoana ihonanay. Zay aloha tsy fotoana dia vitao manakobanandreo lambreo a. Zanga mandeha aloha andro ny sakafo atoandrontsika. Eny ary ry neny a. Sady efa tena noana koa izany a. Izay indrindra mantso a. Lasa fa ataovy tsara koa bandreo lambreo a. Zay no makamaka rivotra ty an-tsahy aty ka. Ary misy rindro rano kely mahafinaritra ny izy amban'ireny izany. Andeha hidiny eny fa ohatran'ny mafana be izany andro izany. Tena valaka ilay lanonana maro koa e. Oay, misy manasa lamby ry izany.
ohatry ny akamo indray ny andeha ny ray izanyko nefa maninona moa e angamo natao ho an'ny mpanasa lamba rery ny ranoko indry fa tsy tia ve le tovavy tsara tarehy kely nanatrika amin'ny mariazy ny sandy izy mihitsy tia manasa lamba eto tia tena tsy diso mihitsy ny fitadidiako tena mahafatifaty raha nga ty siby tia ay loza marina tena mivelatra eto alohanina raha manda amin'ny fakapanahy tia zazy efa ho atao mariazy afaka fotoana fo inona nefa ndrarahina an'izany e aloha ampiresahana any rangafa zay lala mihany ry tovavy sao dia mba afaka manampy anao manahoana tompoko tena mba manaitra koa ianao ka azafady ekia raha tsy diso dia indray le tovavy vitako tao ny mariazy ny sandy iny zay vao tadidiko marina tika le tovolahy nandinika be iny tena izy mihitsy io eny tompoko fa iza moa ianao raha tsy madiso ka afaka mipetraka eto ve aloha zah e sady mba anao namonjy eto mandra mba vita andreo mamonjy izao eny ary e tsy maninona reraka koa raha ngaty be voko tia aizako mandovo foana amin'izay indray tsy misy tiako hohanina mihitsy ny sakafo na mamy na masira fa maharikoriko aho daholy tsy ereo anay ty zara tsy efa lasa mahay kely mihitsy aiza ny vatako tamin'izay mbola tsy be voka raha tsy tapitra ny tsirehetra daholy na adalana endry efa zao aloha raha ngano zava-misy tsy maintsy atrehana fa zany ihany fa aloha iantsoamandy anontaniana hoe roviana ihany izy miakatra fa zaho efa tena reraka sady tsy efa vita tamin'ny sabotsy koa ve ary moa le mariage mifonjeny tany tsy hitako izay mbola ile tena ny le ty tsy traritra antsondray manda tsy misy réseau indray ary ve dia tsy mba malala miantso koa moa hoe roviana ny mba hiakatrako tsy hijanona rery atsony kosa aloha e aleo atsony mamoa dia asena mandefa fiara izy akana aty tsy vitako tsony ty any amin'ny papasy mamoa no milafika ary niandra ilay lamba maina angandro io vonody eny rineny ary iza zany nitovila tsara resaka tamindriko teo iny ka tazako avy ety tsara mantsy fa tsy niala teo mihitsy izy raha tsy efa nody indry ohatry mbola tazako nanatitra indry tetsy ambany tetsy koa ary izy namako indrineny vetivety dia mahazo namany mademoiselle Rojo e ka tsy iny ve le tovila amindry tadatra sandy endrineny mbola somary ala sasatra ty hono izy vao andeha hodiko sady mahafinaritra azy ho ny aty amintsika dia inona zany nanatony eny andry teo ka sendra mbanakeo amin'ny fanasana lamba teo re izy dia tafaresaka teo zay avy no lasa nifakahazo vetivety teo ve tandre moanaka fa tovilany arivony ereny tsy mitovy amin'izay avoaka ny vavankory ny any am-pony ny aneniko zany dia lasa lavitra ohatra ny inona ny saina angamoa izy ny teny ninona tamiko sady vehivavy lehibe malala ny tokony ataoko koa eny fa na izany aza ho ahy aleo mailo ihany izay fa ndana tonga dia misakafo sady efa amin'ny efatra koa ny izao efa tamin'ny firy ianao nilaza hoe noana iny kanefa izao vao malala mody
mahita toro mihitsy ary zazany fa ohatry ny lazany amin'ny akalarojiny foana ny saiko izy koa aloha sipakely sarika tena ohatr'ireny hoe fa mifankalala matona an'ireo mihitsy zay fa mihitsy raha ngany sipavaty amin'ny vohatra tia tena tsy mety miala atao tsaiko mihitsy ny tsikitsikiny le famindrany mombamomba azy rehetra mihitsy na ny fioany ara moa ohatry ny reko manako atapototsofoko eto zany foana ary maninona mora manapa-kevitra ny hijanona ty mihitsy aloha fotoana vitsivitsy dia ahoana ny fiantsaka aleo fa ho atsoko raha ngara pitso maraina dia hitako izay lazaina azy nefa iny ve zao tsy hidongo indray mandreraka koa raha nga izy iny ka manotra ny taiza zazakely miara-miaina aminy ty anefa ty zao tsaroko ohatry ny milamindaminy ery nefa tsy maintsy resy iny zany tsy maintsy ezaka ny ty aniantsa ihany na dia sarotra aza tsy te hikadra oale ty rehefa amin'raika ame folo sasany alina ka izao aleo ezaka hitady toromaso fa ary dada afara sy rineny farany ngamba zay efa any amin'ny lanitra fahafito allo zao fe fomba malala miantso sady amin'izay andro vao maraina be zao manapaka toromaso fotsiny bonjour aloha ndry dia oka moa zay fa vao miresaka ve dia mila vaniny sahady sady andro efa misivy sasany maraina nge zao ko maraina be ahoana ary sady efa niteneniko anao hoe manahirana ho any rezo aty salama velo malalako tena tsy vita koromanta nijanona rery tao an-trano tao sady tsy misy mpikarakara dia naleoko aloha nakaty andro mamoa ary rovinaina ianao no miakatra to tsy mbola mihevitra an'izay hiakatra kory nefa ny efa larobiany androany ary papa tefa manontany foana hoe aiza ihany aleo aloha somary tambatambazana va ohatra mitady hiakatra kialakely zany ka eo indrindratsika kiry malalako tena tsy mbola nahita an'le ankizy atao mpanampitsika ao aza dia zay ihany fa misy tany dady zay koa aty dia mbola tsy vita ny taratasiny dia tsy maintsy mbola andamin'izay aloha fa so isisantoka ho tompony eoko asana aritra firiana fa tsy maintsy atao aloha zay sady mba mahita kizy koa mandrapavita an'izay zavatra mahasoa atsika daholo kizy zany siria ao fa hitondrako voantarana be deabe malalako zany Indray arako fa endry tsara ny tany lavitrany dia mba tsy matetika koa fa malailo anao ny izay mianaka eny akia zay fa efa olany ty fany ty mampamanga eo amin'ny mpapasy mamao ao dia lazao azay resaka rehetra nyteneniko teo ry zareo ok ary bisou vita ny afira dia hanomboka amin'izay koa ny sira raha pitso le fotoana nangatahany manda mba hitondra azy andendesa hijery tanàna hono zany efa tia tsy mbola nihera taminy eny akory dia nefa neny koa ve zao dia mba hanaiky an'izany zay nefa mpinamana tsotra ngefa tsy hoe misy fifandraisana afaka ohatran'izay zaza moa tsy mbola mieritreritra ny sy amasipy zany akory aleo raha nga tambatambazina aloha neny tsy anaiky eo ihany ve izy ny farany neny neny aty anjaridaina retsy fa ahoany ay ve neny aty neveriko fa hoe manjaitra tsy hanevitra tsy neny mamindra andrety zana-boninkazo fo nangatahako tao amin'ndry retsy inona ny tadiavandry ka tsy zandry neny fa ohotry fa misy inona ny tonga dia lazaina rojo ka tamin'izaha lenana salamby iny dia
hitaneny le tovolahy andry sandendresaka tamitsiny. Maninona iny? Ha? Mba avelao itiny aloha fa niny koa tsy mihaino akory. Ka tsy tonga dia lazaina fa be sarin-dresaka ohatran'iny eto fotsiny tendritiko. Ny toro-pitiavana tamindry. Niny koa ranga mandreraka. Zanak'olona tsy mieritreritra amin'izany kory. Mba niangavy avotsiny izy hoe hitondra azy hijerijery tanàna sy alavolony raha pitsoavy mivavaka. Ay! Fa tsy maintsy indringa hono no mitondra azy ihany ka. Fa niny izany dia tsy matoky olona mihitsy. Mandana ria. Efa lehibe ianao izao ka tokony hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Matoky ianao ary averiko ihany fa tovolahy avy any an-drenivohitra ilay iny. Mahazo matokony iny dia misaotra sady izy koa ny tsotra be. Misaotra kely rojo tsy be dia nenonareo ve indry miaraka amiko aty? Eny efa saika tsy navelany ihany fa niangaviko izy ko mahasika ange nenona izany ndrimandry ka normalna ke izany zanaka vavy tokana tsara tarehy be ohatr' izao kosa ve dia ahoana izy mitsiosarotoka ka nazatsy izy kosa azy nianeny indraindray efa tafahoatra kosa eo hoany aloha izany resaka izany fa aiza izany tsika mandeha indry moa izany no mitaridalana fa indry ny tompo tanànako. Ndao ary aleo angamba ny anatsimy loatsika mety amiko daholo eky izy mety amindry ary aloha tomboka amin'izay ny resaka rehefa ela miandrasa amin'ity fotoana ity. Rojo aleo mba eto amin'ny malomaloka eto tsika nipetraka sady mba mangatsiatsika malefa kely iny tsy ho drivotra eto izany raha izany sikambory kely mahafinaritra izany sa tsy tiandry? Ay izany eto neveriko fa hoe handehandeha foana angetsika ka izany eritreritra hoe reraka ianao mitondra mandeha foanako aleo aloha mba akaina kely indray sady manina ary manda sady misy resaka tiako mba atao aminao rea. Resaka? Ka hoeto ny resaka ohatra fa mihaino aleo aloha hianan-kendry tsara tsy maintsy zakako ianao androany ary raha sanatria ka tsy azoko amin'ny fomba tsotra aza dia miomana fa tsy maintsy azoko amin'ny fomba kely sitra tsy mahalala ny jolam-botina mbo manarina nga sady raha ny fahalalako an'ity sipity dia mbola tsy nikasika lehilahy zany mihitsy ary dia miala tsy miarojo kely fa tsy mahazaza endryandry manda maditra miandry ny resaka ao ny zary mandy to zandry any ataonao tsara banzinako hitoko moa ka zao ary voalohany indrindra rojo dia saika ny tana hoe efa manana olo tiana ve ianao na efa niaraka tamin'olona? Tsy mbola nity sady tsy mity olona koa ka fa ahoana? Izay mianlalo manda dia efa zany aloha ianao romanja kely ao anatin'ny fotoana fohijanonako atyako sady mba makamaka fafiny amin'ny fiainana koa fa kely sisa dia ho voavatotra tanteraka dia efa mifona aminao sahady koa aloha zany riantsa malalako fa tsy ho tohatro tsony ty fakam-panahy keza be makadiry eto amin'ny laoko ty ka zao rojo ka nanahoana ny dianareo tany rojo? Ohatry miresaka aminao any rojo tolozanao mitonaka fotsiny eo? Ahoana osy neny? Finy ty mahazo andry nanahoana ho any dianareo tany? Ay ve nafinaritra ry neny fa ina raha nahazo an'ity kelakely ty tany amin'izay naleha any tany dia mba nidresahany iny mandamandy ny zavatra hafahafa tany ary ty zanako to zavatra tsy mbola fanaon-drojo mantsy nohatry zaoko sady ty zanako izay mbola tsy mahalala akory izay fitiavana
Nda natondra ilay anana rotsy fahazalozanao midorororo fotsiny eo efa midimy koa any izao any dia mitondra azy eo ataontsika laoka riva fa andro vara dia apiditra an'ireto biby fiompy reto. Iany ary neny efa miraika ambe folo alina izao sady tsy mbola mety mahita tory foana fa toa lasany manda foana ny saiko tiahony izy ary izany no tena mbola hitsanony any aty fa tsisy hoe taratasy tamikarakarainy izany kory voninakavady ahony izy ary tena tia efa nampanantena Maria sady aza moa iziko tsy mbola nisy vehivavy nitiavy moa ny hatramin'izay fa izany voalohany ary sitrako aza dia zako ny farany sery mandy tsy mbola afaka namaly anao aloha fa tampoka loatra tamiko ny resaka nataonao sady izay koa vao nisy an'izany lehilahy nitory fitiavana hatramin'izay ny ainako ny aty ambanivohitra mantsy tsy dia misy an'izany loatra fa mifantoka tanteraka amin'ny fivelomana daholo ny ankabeazan'ny olona mba nahainoko an'izany olona mitory fitiavana izany aza angamba dia ao anatin'ireny Tantara An'onjam-peo ireny izany efa tito tsy mety milamin-tsaina sy tsy mety tony fa lasany amin'ny foana ny saiko naineny aza nge dia gaga mihitsiny fa tsy eo mihitsy ny ary efa resahany manda tianao koa ve ahy raha betsy ny fotoana aminayko azy fa amaliko ny fangatany aleo atory fa ny alina mitondra fisainana ka veka efa misivy maraina izao hoe tena natory marina ary na papa sy mama aza nefa lasa daholo ny sakafoko maraina ary manko te efa tsara petraka eto ambony table de nuit eto fa izany ihany fa tia nofoko ality koa no hafahafa nanofy amanda hoe tsy niverina taty intsonony izy fa nahita tovovavy hafa tany za koa ny ohatrany adala nofy mijanona ho nofy sady raha sanatria izany moa no misy dia mba hanaiky an'izany papa sy mama ataony zava ao any iny ary dia misokatra ho azy ny varavarany fontsa tamin'izaho vao be voka aza saika tsy nanaiky papa fa hoe aleo gadrainako soa aloha fa nanaiky anambady ahy ihany mandy sady izany mba niangavy an'iray aman-dreniko hoe aleo tsy gadraina izany izy mandakora angatsy sahampirafy azany ny mariazinay aza afaka fotoana foiko hoe varina teto fa andeha fo aloha no dosy dia verina tory sy hijery film avy eo ary mbola tazako aty foana re namandry ino rojo za mantsy nitsina tamin'ny maraina dia ohatra mbola tazako teo tokotany santo teo izy mba tamana aty kolo izy sa indray neny sy mifanontaniana momba ny manta raha mba fantatro tokoa mantsy ry neny fa androany ny fotoana mariko ny fangatahmanda tena marina tia azy koa indray ry neny mbola aty izy dia mba ahoana fahitandry azy iny mba tovolahy indry ihany sa aiza mory neny ny alalako an'izay toetrany any izay ngamo miara-mipetraka ka nareo rehefa mihaonako fantatra ny fomba firesan'ny foana mantso ny olona
Tsy mahay an'izany ary neny sady ohoaka izay izay ndresaka izany fa tia manantony tia koa mamany sandika. Androany hariva ny fotoanana sy mandeha dia-tsaha ety ary aiza ihany ary ity izy. Za zany efa mitobotoboka be ny foko. Manta tianao koa ay ary nidiny iny kosa kaika Andriamanitro mangofotra be azany marina mafy. Efa ela nga rojo ny teto. Azafady fa ohatry ny taraiky kely akia. Salama velo Indray? Manao any Manda? Io ny lafa mitady anaikitra ny trondro Ramanda. Jereny ity izy raha mahajerena akory fa dia miondrika be sady mivara-minatra izay nindreny ny tareny. Mbola aiza nefa e. Ary aleo anaovako azy amin'izay. Salama rojo fa ndriny salama angamba fa atao mangovotra beko. Sa mangatsiaka ve? Marina mafy raha tsy fo maika manampitrotraka ny henatro ity mandy ity sady tsy malompy eo intsony. Lanitro ndraisy ny tanako marina dia noroany kely tena menatra mafy Aza miteny tsony rojo efa fantatro ny amponao rehetrarehetra. Efa fantatro amin'izao fihetsika eo izao e. Misaotra rojo ary tokony omeko anao fa tsy hanary anao izany mandrakizay. Misaotra ry Manda, tena manome toky ianao fa tsy hanary ahy tokoa. Tena tia marina ianao. Eny rojo ary iny no mampitomany anao e. Aza matahotra fa matoky anao moa e. Tsy izany ry Manda fa maro loatra ny ireo lehilahy toy ny mahay mampandriatrisa. Ohatra izany inga iny ndreniko iny e. Meny lehilahy toko dia avy eo ny alany rehefa bevoka. Tsy hita intsony indraiky hatramin'izao. Neny ny mibaby kitra fa indraiko kapay tsy hita fery. Izany koa ny mahasarotany tanteraka ny neny amiko satria tsy tiany handalo ny fiainana efa nolalofany Indray ohatra ny tomampalahelo indray izy izany marina. Tsy ery raha tsy bongo be ery le masony norome lala kely teo. Nefa nahy izany azy e. Tsy azo asiana santimaka be intsony ny fiainana fa rehefa azo ny mamy dia tsy maintsy aloha amin'izay ny fakany. Zao rojo tokony omeko indray ary aza manafa vao avy aty dia ilaza amin'ny ray aman-dreniko dia hikarakara-ndraha rahantsika. Akahoana? Tia indray izany? Tena marina? Eno fa tsy matoky avy indray e. Andray izany hafaliako ry Mandy nefa sao dia mba aloloatra kosa raha hoe tonga dia roso Maria izany tsy aleo ve? Ka tiako anie ianao rojo e. Tsy hitako izay olana amin'izany. Indray ary aleo fa sao ihany koa dia ilaza amin'iny izay. Loza aleo aloha laminaingana ka rojo ndraso aloha fa aleo kosa mba ho surprise aminy le izy e. Zany ve dia tonga dia ho teneninao azy teny izao ka? Indray raha izay ny hitanao fa mety fa aleo amin'izay aloha tsika ry Manda moto fa efa miariva koa ny andro marina izany fa mba te ahazoroka mamy avy aminao rojo. Sy rojo kely mora makany tena ambany vohatra marina ka
mora babo ny karazana misy fampanantenana pokaty dia mianatsinika fa tsy maintsy mba asiana souvenir kely koa ty fandalovako taty tya sady aorianan'izao a dia tsy pointy aty tsony na ino na mitranga na ino na mitranga fa tena babo tanteraka aloha kely herinandro sisa dia tsy maintsy andeha alainga amin'izay kosa ve tsy efa mba azoko izay ilaiko avy any aminy ary tsy maintsy azoko moa zany na fomba hoana na fomba hoana ka ary aloha atory amin'izay fa mainka nofony ho avy miaraka amin'ny rojo kely Sary ny tomangina be zany ato an-tranony sa lasa mihitsy azy kanefa salasany ve izy dia tsy teny aleo jerena fa mety any ambony any angambe neny a neny oay tena erojo zany midira rojo ay feny ato e ozy azo avy mitomany ngany amizany fa misena somary lasa misaiko anaka mandinika anao mandinika fa mandinika ahoana akory neny aza vao tsara aloha fa tsy misy azoko ny zany ity anao dia kambotry be indray tsy mbola nahita akory izay rena olona anao hatramin'izay nanao taty ambony tany nazalako dia ianao tia no mizaka ny tsy fidiny mifonahy rojo nahitako aza ne mba voafitaky tsisy natoky olona loatra neny ino ary ty sangano manometsiny ianao misaotra anao satria sady dady ianao neny fantatro fa tsy fidiny anao no ohatran'izao aoka izay neny tsy mandry ny saiko anaka sao ty ianao mbola tokony mianatra toy ny zanak'olona rehetra nefa no misy mpananako dia tsy mba afaka manao an'izany tsony hontanao loatra neny oka hoa fa ino ary ty aza manano amin'izany neny malalako fa tsy misy tsinonao zany na kely aza zany misaotra rojo aza manafa hikatsahako izay asoanao fotoana kely sisa iainako ty dia izao koa lazaiko anao tanora izao ianao efa hiditra ao anatin'ny sehatra ny fitiavana fataro tsara aloha no ilay rana rojo averiko ihany fa tsy tiako lasa nafiandy lalina nalovako anao tena mampitandrina anao rojo endry neny mahazo matoky ianao Allô? Salama tarda mianaka fa nareo no manahoana ka? Manahoana fa salamany dadao? Fa ahoana? Andriamanitro! Dia efa nahazo dokotera ve? Aleo fa raha pitsana dia tsy maintsy tonga eny ary mampamangy ao ary aloha fa misy ina ary neny to manganohano be zany ianao sady tomangofotra loza rojo fa misy inona marary mafy ny otada be anao satisa olo ny antso ateo tena loza tsy maintsy makany azy zany trapito sady iza no hikarakara zazy tatisa olo tena mampalahelo koa zany ry neny zarery zany mijanato eno rojo karakarao tsara moa fambolena sy ny fiompiana fa za zany mbola tsy fantatra mihitsy fotoana hiverinako miankina amin'ny fahasalamany dada ihany mantsy eny ary aza matahotra neny fa karakaraiko tsara
dia ilay zanakanina voana fasy koa mba haro amazy tsara roso a. Rehefa tokony afindra dia tonga dia afindrao. Ino a? Sady avy aloha mba ampio izany da mandreto entana hoentiko rapetsoreto fa andeha maraina be mihitsy ilay ahy e. Maika itory koa fa ohatrany nararatra amin'ny lohako izany koa nandrian'ilay vaovao teo. Fanazany azy ary ne mba tonoa ihany ny voa. Sao ianao indray koa ny anahirana eto. Rojo very tazako ery atsary andaso hoe tena izy io iny mihitsy ilay satroka be fanaovany ary andaso aloha nomboka hikesika an'izay tokony atao amin'izay ary tsy tsy mahafatifaty ery ilay zato ianao rojo malalako zaiko mamoramora dia ampianako avy aty ariana ny masony dia nisy mbola varina androndroko izao. Iza kosa manampina masoko izany e. Iza ny tianao? Mba tena manaitra kosa ianao Amanda. Tsy hitako kosa ny tiananao tety. Izany ka inona ny azoko atao manampiana Indray ary sady miresadresaka eto tsika. Fangakoana ireo mponina Antananarivo mba mahay nirarana atsika. Ohatra na tsy mahay aza dia mianatra kely malala fa efa avy aty nge mivadiko e. Sady raha tia indray dia aleo aty mihitsika mipetraka rehefa vita ny mariazy. Fantatro mantsy fa tsy ahafoandreninao hitoetra rery aty ianaoko. Ahoana mety? Tena marina. Tena falibery Manda. Tena misaotra. Sany mihitsy hoe fahalalana ny tsaiko hoe ahoana izany ny rehefa lasa manaraka anao any a. Soa fa olona misaina iny hoe Manda. Iny fa nentany ny pakady voalohany. Fihetsiko aloha ilakary Manda. Vombaka natanteraka mihitsy ny tanàny vohitra tsara asy. Manda, efa ninefatra kay izao fa aleo ngamba mody amin'izay aloha ka. Sady efa vita koa reto zavatra nataoko reto. Mbola mety nirarana hatrany koa fa sao mantsy niny. Za rery no ao. Ianao rery? Fa lasa aza andrenao? Tsy iny fa marary ny dadabe an'Anarivo. Dadaniny moa izany e. Lasa maraina teo izy dia Rovina no velona? Mbola tsy haiko mihitsy ry Manda. Mety hoe rakaraka an'izay fahasalamany dadabe ihany. Vao maika amin'ilay izany. Tonga dia plaza le izany raha Manda. Aleo mody aloha mandinika ny drafitra manaraka raha izany. Mirasoa ny dadabe anareo aty. Andao sika ody amin'izay. Sao taraka aty ndry. Ary mba manao ahoana tokoa aloha izay antsany. Angamba efa tena farak'izay fara-tampony adezeriny a. Aleo raha no dia atsoina aloha andaminana ny saina. Allo? Bonjour malalako. Salama tsara indray? Aty aky tena olana be a. Fa olana be ahoana e? Ratsy izany ve ny fotoana nitsoko indray aza tena vonjivonjena be ary indraindray tsisy. Fa misy inona? Ka tsy izany aky fa efa nisy misandoka ho tompony kay ilay tany. Taraiky loatra ny fanamboarana an'ilay taratasy. Tena miaka-midina any fokotany sy ny komina izao izay atyko. Nenao koa ane raha tadiavina e. Ary maninona nefa raha velany dia mody e. Izay tany izany koa ve? Ampafirina rena be ampapa sy maman adabo ihany ka? Antsy tsy tia izany loatra nefa ilay izy mba hoe lova avy amin'ny dada dia izay no tsy tiako amelana azy ho lasany olona e. Dia izay hitanao fa mety amin'izany atao e. Aza manano malalako fa mety eo amin'ny herinandro raha ela indrindra dia ho tonga e. Izany a? Tandremo azy a. Miandry anao izay mianaka. Bisous. Za iny voapiesona daholo tia na nitandra ny vohitra na nitandra ny vohitra.
za manahakely anjakeloko fa izay herinandro izay sisa ny anapahako amindray ao aorianan'izay dia efa voafatotra ho an'ny nanako amin'izay mbola tsy mahatsiary tena foana dala hatramin'izao saika tapaka lalandra mihitsy izy raha tarakiro ny mpitsabo sofa nanaky tonga daty aloha sa olona mitondra azy arojo fa manahoana izay re kely tokako kely iny any so ihany aloha fa mbola milama tsara fandripalemana ny tsara asina any fa malahelo any sahady azy any izay izy mangina rery any satra le misangy amiko eo morom-patana kosa efa takarivo ohatran'izao tia dalako koa e dia ahoana izany rehefa miorina any ka andeha hanambady izy ka tsy maintsy aleo amiko izy amin'izay fotoana izay mamy tokoa izany zanaka izany oay lozako mandreva eto fotsiny fa ohatry ny kofokofoka ny dady izany e aleo aloha ianjo dokotera sady efa tokony hanao an'le tsindrona indray izy izao filmo zay zao zao e ay ve vo am'valy sasany any le nino fa tsy mbola matory kosa iny am'izao e zao ny fotoana tsy maintsy anararotako amin'ny rojo mamalako so ihany koa aloha fa tsory dadafara sy fafarana lasa mandeha ny andro fahatena vo moika tena mety ny afera ty eto le trano aleo dondona dia ndray mba morina lainga hoe inona amin'ny antony naleako aty andriamanitra fa iza kosa mandondony izany sanatrika olon-dratsy ve fa iza ka izao e voay rehefa mandray ihany a mila famonjena aminao fa misy inany manda ny tonga ty amin'izay alina be zao anao za efa tena nanatahotra mafy mihitsy ny teo hoe iza koa izany fa misy inona avelao aloha zay mba hiditra dia ho tantaraiko anao vetivety ka mandrosoary e mipetrapetra zonaka mmery ina mahafinaritra ka fa zao raha azonao atao re rojo dia mba avelao atory aty aminao androany alina fa tena misy olana be dadafara sy fafara oa miady be mihitsy mihitsy ry zareo zany iza tsy mahazaka an'izany dia aleoko nakaty aminao aloha iza dia mora teo tsy misy namana ka ny olana niry manda raha misy mahita dia ohatry iza ny hitanao amin'izao eo e sa tsy mampaninona anao ary raha ny an-trano eny atoy gosy tsy manina fa aleonao amin'ny fandrinako no matory e za kosa tsy ambadika amin'ny fandrinany eny atsy tiana adala nefa aleo aloha modikena dia rehefa alinalina eny dia mody mifindranakao amin'izay sady milaza hoe matahotra mety zany iny ary rojo a tsy maninona fa misaotra anao e tsisy fisaorana ny manda rasy vetivety a anamboatra ny fandrinanao ay miandro ka efa misivy marina lasa manga tany dimy dia miverina natory dia zao voataitra noza marina ny akoho mamborona za tsy misy mbola mivoaka kory fa sy mbola io fa
zava-bitany sy mandy losako ny ary tiana ataoko e tsy natohatra mila miravoravo teto anatrehako a nefa ino milana izany e nanda mety ahy e sady efa niteniko izy fa akavady mihitsy za koa nadalaranga aleo mitsangana dia manondrarandana ka mampiray vody reny iny aza ve tsy gaga mihitsy hoe zao avy mifo tena marara daholo ny vatako Rozy kely vita zay ny amin'ny fa andeha nomana ny diako hiakatra ny arivo amin'izay ara-pitso misotra kely rozy kely malamako fa zava-dehibe teo amin'ny fiainako ny fisindria mahafinaritra kosa aloha iny alindray iny ifatoka tanteraka mivady aman-janako amin'izay aloha nanomboka eto vita teo zany fahafinaretana fony arahana taminao ho any amin'ny atindray aloha zany de zay rojo natoniako aty anao velomanao vetivety a sady manambarantsika ny Tanarivo manda malahelo kosa ka dia ahoana zany mba tsy miverina ty tsony ianao fa tsy hiverina hoana kia fa tsy matoky andray ve rojo e na zava-bitatsika ary ve aky dia ataoko ahoana ny milamizay aty amin'izao fotsiny fitiavako indrindra natony andehanako loha e indray ary matoky anao azy zany dia mety rovina nefa ianao no miverina ka tsy ela ka nomana ny any fotsiny a ary indraso aty ny ameroko dia afaka miatso afoany ry amin'izay ora ty ndry zany satria manda dia soavaty ary miandranao eto foana sy ny fitiavako anao tsy mofa azo matoky io nefa ianao ny voalohany sady farany amin'ny olona ho tiavako misotra kely malalako zay andeha dia bizondry vita zay mamoro otrikely aza manantena ny mandray hiverina ty tsony zany fa baibay efa azoko sy ampianitra aminao ary aloha aloha tonga dia pitehana avy hatrany ty positiva tsy voadala zany amaiko atsotsonao ny masony vatoko zany mitapy iala tsy mikifa tsy maintsy mba manalazy parapara ny bandy velona lava ary tsara asiny tsy fizinarina to tsy dia sayaka aminao tsony ry manda malalako tena tsy mahafoy anao tsony tsy dia analavitra anao tsony koa nefa tsy maintsy zao aloha mandrapa rehefa vita ny fandaminana taona any dia hiaraka mandrakizay sika hatry variana teto fotsiny marina aleo andeha ody amin'izay fa olona betsaka ny zavatra atao any an-trano fa zany ihany manao amana ry dadabe any dia mirovina foana iny vao hiverina izy aty ny everiko fa tsy oditsony ianao ry manda nisy nahavarinanao mihitsy ngamba tany eo za indray lehibe dongy keliko tsy misy oroka sy araba akory ve aky dia izao ve tsika vao miona dia mila ady amiko sady ianao e manahoana aloha ny zaza tokibondreto e sava tsara
Salama fa ny fiandrasana anao teto no ohatry ny androm-panjakako. Ka za kosa ngefa mba niteny anao hoe taraiky nohon'ilay tany aroka moa zay fa efa tonga efa hanomana amin'ny mariazitsika amin'izay zao tsika. Ka efa lama zany le tany? Tsy mety nylamy mariantsa dia naleoko nanaraka ny teninao hoe avelo any. Ohatry fa ahoana ka? Fa maninona nefa raha teneny ny papa sy maman dia asaina toriana azy zany olona izany indray mandeha miteny fotsiny ianao dia mitoboka azy zany aleo aloha izahana lamina ihany ohatrany mitady ho ratsy ny tantara. Oka zao ry antsa aleo azy ihany fa zay avy tamin'ny mariazitsika aloha zao no andao jereny Indray arako. Hay tokoa tena varindresaka tsika sy anao fa ato anatin'ity aronyity voandalandry sady amin'ilay tena tiandry mihitsy ireo misaotra manda tena tiako tokoa reto. Fasaika diniko kia hoe ahoana? Ka tena tsy nahita an'ilay mpanampy anyika izy za fa finina fotsiny nasaiko nijery anao tany tena efa fanaovana tsinitsinina mihitsy kosa aloha zany ry manda isa ny tadiavinao anao ndraraha ato rehefa miasa ianao. Zay indray fa mila vaniny rety aleoaloha izahana lamina fa zay indray no hiteraka olana eto ka. Ro volana izay nandehananao taorinan'izay dia tsy nandrenesam-baovao intsony tsy miantso tsy mandefana dia afatra amin'ny finday fotsiny aza amin'izay indray azoana tsy azo indray ry manda fa dia aiza loatra re ianao hoe sanatrika tsy tia akory fa nanao izay azahoana fotsiny ve tia ahoana zany ny mombaka ny fahadiovako efa nomeko anao ho porofom-pitiavana sao dia mba tsy rariny kosa zany zany efa tatoato sabako hafahafa mihitsy asa mety ny alahelo azy ve lasa kamokamo sy toa reratreraka be zany indrindra tia atory foana koa ny asa gaga mihitsy ny nahita n'izany fiovako zany tena mba halako koa izany fofona vary mangotraka ny an-dakozehany ka mampisalebolebo tena dia andorobe mihitsy manta fa mba aiza loatra ary ianao hoe tsy ampy sy banganao loatra ny fiainako tiako loatra nge ianao hoe rojo rojo ndry fa mba aiza koa ary ny zaza iny to tsy mamaly mihitsy rojo rojo oay ary miantsaka ineny zany alefa fanaingana andramasy loha dia hoany ka hoafy rineny zay ve ianao rojo vo afaka mamaly azafady rineny ndry ary avy nytomany nga ianao zany no to bongo maso be ohatran'izao fa misy inona tsy misy inona rineny fa ditsoka fotsiny zay koa no nahela teo vao nahavaly ianao manafin-javatra amiko mihitsy ty zazy ty aleo aloha tsy sikirina fa hito eo ihany zay mahazo azy fa ina aloha ny atsony eny ahy sady efa tena tiatory be koa ny ahy tiatory anty andro vo amby firy very rojo dia tsy hisakafo koa zany marary nga ianao tsy marary ary neny fa mba tiatory aloha fotsiny fa reraka ay teraka talohanao any rojo
raika laramanta. Vita soamatsara iny mary azy sady natao tamin'ny fomba manetriketrika mihitsy. Tonga nanatrika daholo ny fianakavian-daniny sy ny ankilany, ny tapaka sy ny namana rehetra. Tena hoe vavy-tokan'ny mpanankarena marina ny voaka nanambady a. Nanambady an'ity bandy izay tsy tena tia azy akory fa tereniny zava-misy fotsiny. Efa 10 volana koa zao ny kibony antsa. Zany hoe manodidina ny 9 bolana kosa isa dia ho teraka izy. Ho dada amin'izay ela. Fa zany rehetra zany hoe ihany fa irojo. Manana hoana izay fa hadisom-panantenan'ny andry any. Za le nampanantena azy zavatra tsy hisy akory. Ahoana ny fahoriana iainany amin'izao? Ohatrany toa malahelo ny rojo indray azy zany nefa inona moa ny azoko atao eo e? Engany anao rojo mba hahita izay mendrika anao a. Tovavy tsotra sarika loatra mantsy ianao ka tokony hoe bandy ohatr'izany koa mendrika anao fa tsy jolamboto ohatranaty. Efa vita rangatsy azo atao ampaninina. Oay, ary aleo amin'izay aloha andeha tsena ka efa ho avy izay antsa. Andriamanitra, fa maninona ry aty e? Malemilemy sy hafahafa izany ny vatako. Tsy misy tiako izay sakafo rehetra hoaniko. Neny aza moa hitako sahiran-tsaina mihitsy mandinika ny fiofanan'izy tamiko. Otry, ka tsy efa vento hity androany nefa efa tokony ho tonga indray ny fahatom-bolako e. Lanitro, sanatria ve ka kosa tsy mino an'izany aho. Toera sanatria nefa ka be voka tokoa dia ahoana izany? Tsy ho vatany iny aho. Andriamanitra, foana aminao aho. Engany mba tsy be voka izany aho. Ely izany ranga fa sao dia sao ihany dia ho eny amin'ny ravaoren'jasa anontaniako an'izay mahazo aho. Tsy milamina amin'izao ny saiko. Raha tena amin'izao neny mbola anetsy zao. Sao dia n'izao ihany dia lasa. Voka honya loza dia ahoana ny fanambarako amin'izao amin'eny, ny fahafahambarakako eo anivon'ny fiarahamonina. Fanikako mianatry neny mandy dia tsy hita tsony. Lehilahy tsy vanina ianao ry manta, dia tena tsy vanina. Ianao no nampandradrisa tamin'ny fampanantenana pokatsy karaza-teny mamy. Papa ny karazana voambolana nentinao nandangolangona ny sofiko fotsiny dia nataoko sy nino izy. Tsy mifaty-trovana raha ianao. Sao dia inona no ataoko? Potika no afoko. Tsy vanina ianao e. Tsy matahotra an'Andriamanitra. Tsy vanina. Fa ino ty mampivazavaza sy mampitomany anao rojo a? Izany tsy vanina izany? Neny, tonga ianao. Mifoana neny fa nandika nianatra ao ampovoana neny a. Fa misy inona rojo a? Ary mitony aloha ianao dia mitsangana fa aza mandohalika eo. Tantarao hoe inona ny mahazo anao? Neny a. Be voka neny a. Manina neny a. Motsy efa nandrarako anao isan'andro dia vao maika ny ninana tao. Zaza tsy saina. Ianao mba nanteneko nefa indrisy. Neno a.
Zaho ny vokany. Kanena fa tsy anao tsony mifona. Efa vita ny natao vao mifona. Zaho ny teneniko aminao rojo a. Tsy mila an'izay fanazavana sy mikasika ny rain-janakao fa dia izao ianao dia lasa mandeha any amin'izay tanina fa tsy nandikanao anatrany. Tsy mila mahita ny salova-tavanao tsony mandrakizay. Tsy misy olainao baraka eto koa. Lasa ianao. Neny fa tadavinao aiza amin'izao andro efa alimbe zao anefa. Indray zanako tsy mila fanazavana aminao aho fa lasa. Ka zao ary raha tena tsy maintsy mandroaka ianao dia avelo kosa momba araina ny andro fa zao dia zao aleko moa tanteraka tsy manan-janaka tsony. Lasa mivokany. Neny voa ihany neny fa tadavinao aiza anefa. Neny tena tsy mihainao tsony neny. Aleo kosa nga andeha dia hoaiza amin'ity andro efa alina nefa sady tena mamiry be kosa ny atsika izany. Very amarina very amanda aiza ianao nefa. Menatra olona ka lehilahy tsy fanina ianao ry manda. Aleoko ranga maty aleo tonga dia hitsambikina ato anatin'ity rano ity velona ianao ry manda sy mifanombana fiainan'olona tsy ho zakanao ny todiny izao. Mandana mandeha any. Mandeha anao tsy za zany. Ory manda finona koa ty ataonao fa maninona. Oay tsy misy inona ry antsa fa nanofo ratsy fotsiny fa nofinona jereo raha tsy semboka be nenao tantarao ka. Zavatra tsy misy dikany ry zany fa inoko ANATRY fa mety le film horreur nijereko talohan'ny toritra nga manana tonga an'izany. Indray ariko loza tena nanonofy any rojo ohatry ny hoe miady zay dia andeha hanindrona atsy azany izy voaraiko tena tsipoko tany anaty rano. Tsy voavitra tsony izy avy eo fa tsy hita faty. Tena matahotra zany ka sofa nofo le izy ary inona koa ary mbola nofizako an'iny ihany. Aleo raha mitady torimaso ka maniry kely. Onjonjoko sasamareo sisa ny ato an-trano hatramin'izay nandroako ny rojo izay. Tsy te hivoaka ny trano tsony fa menatra amin'ny vavambahoaka hoe nandroaka zanaka. Ny zanako rojo aiza tokoa ianao. Neniko mifona rojo miverena fa tiako foana ianao ary zanako foana koa. Ohatr'izao ihany toerako fon'ny tanora dia tsy mba haiko akory nandray ny fahadisoanao. Tsy fidiny ianao anie izany fa vokatry ny fitiavana tsy azo fetrany. Sao ianao ty tena tsy hita tsony tokoa. Ny mpiara-monina mankahala noho izany. Rojo fanakaiza ianao marary ty reninao. Kay marary be tamiko izany ny lohako. Fanina be kay. Maty mama apio ary mata fa marary kay maty Nkibo
kaki izay fa efa ho avy eo papasy maman dia hamonjy hôpitalitsika. Oay, efa reny mihitsy azaka ary zareo. Ao, mitsangana amin'izay dia andehitsika. Tsy mifidorom-bahana mariny rehefa fatesana. Teraka lahy-kely atsa. Andrisy nefa fa ny zaza ny velona fa izy kosa dia maty. Tena kely ihany izy araka ny lazain'ny mpitsabo ary tena efa nanao ny alanenina rehetra ny dokotera saingy indrisy ty ataoko ahoana ny fomba hitezana an'ity zanakay ity. Tsy afaka ho aheliko sy ho ariako amin'izy nefa fa zanako. Fa inona loatra ary ty fiainako ity e. Tsy nampoziko toy izao vadiko ny fiainako ka. Sanatrika zao ve ny valy ny didrako sy ny adalako taloha e. Eny e, tsy manimona fa ho zakaiko raha zay. Ary miatso kay dokotera. Tsy hita ny dada sy mama ny atsa akory fa ry zareo ohatra mbola ao anatin'ny alahelo tanteraka. Aleo anatony eny fa vita angamba izay ny taratasy ahafahana mitondra ny razana mody e. Indrisy ty adalako dia toy izao ny hafarako sisa. Tapaka lalan-drà tsy afaka miteny intsony fa baiko moana sisa ny azoko atao. Izany dia vokatra fiakaran'ny tosi-drano ny alaheloko anjanako sy androahako. Ary rehefa natao fikarohana dia hita namono tena hono ny zanako. Ary tao amin'ireny ranony tsara asina ny namono ny tena rehefa izy afondroahaka tsy nahita lalaka le intsony. Tsy mety azo anefa ifatiny io fa dia mijanona ao na dia efa niazahana nalaina azy. Tsy misy samanasa lamba eo intsony rehefa mpanasa lamba fa toa manangatra hono ny zanako ary misy fe mihirahira tsy mandrotsorotsy zazany foana eo. Fery ahy zanako. No nataoko ihany na tonga an'izao. Malemy ary nalainy Saoly rahavaviko ipetraka aty arivo mamoty an-tanindrazanay. Tsy vitako intsony ihany koa ny henan'olona. Ndrisy, mendrika ahy izao. Na dia mafy noho izao aza dia rariny fa reny tsy vanina. Okizay izany zanako izany e. Ao fa omeny dada Bibero a. Ao e. Ndry mahaotra ty zanako dia kamboty sahady. Voalevina maliny ny nofo mangatsiaka ny antsa. Aza manaza ny sombinaiko izany fa iova lesy dada. Izay hatafitanao ny tanjoko. Ary toa misy rivotra mafy be izany. Dia mivongy eny varavarana izany e. Fa izy izany e. Manda malalako. Ny anadazany izao ny zanatsikako. Jereo nefa mahafatifaty kely ery reto izy e. Rojo, fa toa mitsingevana no sady manao akanjo fotsy lava mandy be ianao. Na le zaza trotronao koa aza toa lena be sady zaza mbola tsy ary tsara koringa izy izany. Matahotra ka. Fady aman-janakao fe dia atahoranao e. Tsy misy ho azonao koa nefa izany raha tsy ho azavaiko ka mety eza ianao hiainao vetivety a. Zany zava-nisy romanty atao orinany namintanao ah. Lela tsy vaniny ianao. Ka noho izany dia tonga eto aminao anatanteraka amin'ny valifatika. Ary omeo aho koa ty zanakao ty. Rojo, mifola Rojo. Mivalo aminao rehefa
ataonao inona ny zanako e avelao re izy rojo samana fa tsy ampijaly asa fa hotesaiko tsara izy romanda amin'izay tsy hampanao tsara ny valiny nataonao oka rehefa tsy hanao tsony ah e ninina aminao a rehefa za hoentina ny zanako e rojo rojo eny na dia efa nikatsaka fa amaly fa tsy ampijaly anao foana aza ny tena atonjeko te mamelanao azy manda mamelanao a satria mbola tianao a mamelanao a nefa misy fepetra tsy maintsy ho rasy kosa voalohany a tsy mahazo manambady tsony ianao faharoa manarak'izay dia tsy mieritreritra nininona ankoatra n'io zanako io tsony ianao fahatelo sady farany alay vao anatin'io ranony tsara asiny io nofoko dia hividianao akanjo mariazy azalotra azy ary alefanao taovy aniritra asio voninkazo mainty ho antoa fasako dia asio peratra volamena toy ny an'ny fampakarambady ihany ko amin'ny talatany 12 alina no anaovanao an'izany ary aza mana fa tsisy ahitako ry ianao farany a tsy mila hitomanina mifatika raha misy tanterako ireo ry manta dia miomana fa ho avy amangy anao isan-kalina ty ary tsy maintsy ho alako ihany koa ty zanako ty oka rery rojo fa ataoko daholo ny afatra rehetrarehetra azapitraliana tsony ah dia azalaina tsony ny zanako e mingavy rery rojo eny ary no manda matoka fa manda vaovao eny manomboko izao tady ty fa ty tanteraka anao ny foko andra-petana izay mianaka rehefa tanterako izany afatrafatra izany feno manda rojo 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 natolotra ny radio plus an'azy teo anatry ny avelo tantara mitohy nosoratany ravaka Antsaniony ireto avy ireo nanomena ny tantara sendra asany lisikarakotoany manany ary ravaka Antsaniony nandray feo ratrandray be nanantotosa iazarandria manary manany